Faly miarahaba-tsika indray manaraka ny fampahalalam-baovao manasantsika anaraka izany hatramin'ny farany. Nanambarany atoko azo VM androany fa tsy matahotra ny fifaninanana. Toerin'izy ireo ihany koa izay mety hosakatsakana amin'ny famorim-bahoaka atao isam-paritra. Alexandrina Ranefson sy Olivia Ranef ny tatitra ny andinindin'izay. Mbola tera ny fahalalahana maneho hevitra eto Madagasikara raha nambaran'ny HVM. Fototry ny demokrasia eo amin'ny firenena iray ny fahalalahana sy ny fahalalahana maneho hevitra indrindra ho an'ny mpanao politika ary antoka goavana ny fisian'ny fitoniana ho an'ny fanehoana izany tsy antery. Mbola sarotra nefa ny fanatanterahana izany raha ny eto Madagasikara no jerena raha nambaran'ny filompanorina ny antoko HVM Ratsonaromampianina nandritra ny tafana ataon'ny tampanao gazety Tesy Andraharo. Dia araka ny teniko hoe ao anatin'ny tena hoe fampiororona sy ny herisetra sy ny fampitahorana sy ny fandemetsaina no anaovana ny fampiarana izany lalàna izany. Ka dia manamafy ny antso amin'ny rehetra mba dia toko hoe hijery amin'ny maso tsy miangatra ny zavatra miseho manoloana zany zavatra zany satria dia antoka anankiray verika iray isin ny fitoniana ary isin ny fifidianana malalaka eto amin'ny firenena ny iantoa izany fahalalahany rehetrarehetra zany ary tokony hitovy rehetra fa tsy misy hoe zay eo amin'ny fitoram-panjakana sy izay miaraka aminy dia afaka manao zavatra hafa fa ny velan'izay dia tsy mahazo manao zay azo zareo atao amin'ilay izy. Anohizatsika ny fampahalalam-baovao kosa dia ny vaovao mahakasika ny fifidianana ny fametrahana ny respira. Mika Randriamanantena sy Eliza Razafy ny tatitra ny andinindin'izay. Nanao fanambarana ny foiben'ny safidy mahakasika ny tambazotra firaisan-kina eo amin'ny fandriam-pahalemana iraisan'ny rehetra eto amin'ny ranomasombe Indianina. Anisan'ny mazava-dehibe ity tambazotra ity moa dia ny fanamafisana ny vokatra nivoaka tamin'ny atrikasaparitra mikasika ny fisorohana ny krizy isaparitra izay nikarakarain'ny COI tamin'ny alalan'ny tetikasa Aitombo. Na eo azy izany dia nanamaritra ny mpikambana ao amin'ny safidy fa hampiroborobo ny fandriam-pahalemana eto amin'ny ranomasimbe Indianina amin'ny alalan'ny hetsika izay ataony sy ny fanoloran'ny tenany mba hisorohana amin'ny disadisa amin'ny fifidianana. Izay ihany koa no entintsika manakatona ny fampahalalam-baovao veloma tompoko.